Dia atombotsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izay rahantsika eto izao. Manasanao ary anondrika alohanao fa hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro ianao ilay raina ny lanitra sy ny tany, tompontompanaka ny mpanjaka mahafany zavatra rehetra, atolotra eo anao irery ihany ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahafehezana ny fisainana ka mahatonga noty eo anatrehanao. Angatahana fonina aminao izany ankehitriny. Isaoranay ianao satria mbola afaka fampiresaka eto indray Fezo ny sainay mba hifantoka ary ny fahazavan'ny saina avy amin'ny fiainana masina mazava amin'ny sainanay ahafahana mahatakatra ny sitraponao raha mpanaiky anay izany ka hitona fanavaozana eo amin'ny fiainanay izany. Tononona sy angatahana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ao amin'ny salamo fahatelo amby roapolo andinin'ny fahatelo indray no hodiniantsika izao. Izao ny vakiny teny. Mamelombelona ny fanahiko izy. Mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Ny zavatra hatrehan'ny olona amin'izao fotoana izao dia hoe fahaketrahana na ny amin'ny teny vahiny hoe dépression. Satria ny toe-javatra hatrehana amin'izao zany dia tena mahavalalana ary mitarika ao any amin'ny tsy fahazahoana antoka. Ary mandeha avetsy averoa mihazakazaka, mipokatsy, midonatsy eo amin'ireo toe-javatra maro samihafa satria ity tontolo ity dia miezaka hifehy ny olona indrindra ao amin'ny fisainana eo avy amin'ny alalan'ny tolotra izay omeny. Ka raha miteny eto izany izao ny salamo telo amby roapolo hoe mamelombelona ny fanahiko izy. Dia eo indrindra mantsy ny anisan'ny tena olona dia ity lafiny ara-panahy ity. Ary io mantsy ny fangaro. Ny hoe inona moa zany hoe ara-panahy zany? Fa raha vao miresaka ara-panahy zany dia ara-tsaina. Izany hoe rehefa namorona an'ity fanamorona ny olombelona zany ny pahary dia ny fahafahana mifandray amin'ny olombelona dia efa nataony tao dia ao amin'ny saina izany. Dia tsy dia mikolokolo loatra an'io ny olona amin'izao fotoana izao. Fa dia mandray izay tolotra omeny, mihinana izay zavatra tokony hohanina ary miasa ataony ity tontolo ity miasa mihoatra ny tokony ho atao ary ery mieritreritra ny zavatra tsy tokony eritreretana lasa be loatra. Ary izay mampatonga ny olona vizana. Ao koa fantatrao fa ny olona mampiasa saina ao anatin'ny adiny iray dia mitovy amin'ny olona miasa vatana, ohatra hoe mpiasa tany anankiray ao anatin'ny adiny 10 dia mitovy amin'izay ny harerahana azo. Fa izao ireo le mpiasa tany ireo tonga izy dia mahita tory rehefa matory. Fa ny miasa saina tsy mahita tory. Dia tadidio zany fa raha vao tsy mahita tory dia vao maika reraka. Ny tsy fahampitony ho azy vao maika mandreraka. Dia eto zany ity tontolo ity dia mitarika ny olona hanao zavatra be dia be. Izay tsy mifanaraka amin'ny zavatra ara-boajanahary ao. Ary iny mampatonga ny olona reraka. Mampatonga ny olona tena reraka anie le ati-tsainy. Le zavatra eritreretiny. Eritreretina daholo izao rehetrarehetra izao. Dia aveo ataony mihazakazaka. Dia mihazakazaka vetsy averoa, maika be. Ary izay no mampatonga ny olona mevizana ary mora vizana mihitsy moa zany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ka raha miteny eto ny soratra masina hoe mamelombelona ny fanahiko izy dia tsy inona izy fa mahatonga saina. Satria ny ara-panahy mantsy dia arak'izay hoe mifandray mivantana amin'ny olombelona amin'ny saina Kristy fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ny tsapany. Dia izay mampatonga ny soratra masina miteny any amin'ny Korintiana voalohany 1:9-20 dia manambary tsy fantatrareo fa ianareo dia tempolo ny fanahy masina. Ka raha vao miresaka fanahy tsika dia misy karazany roa, izay ihany no jerena dia na ny fanahy masina na ny
fanahiny avy any amin'ilay mpanjakan'izao amaizina zao dia ny fanahy ratsy zany. Ka ny fanahy masina nefa ny ao amin'ny tempolo ny fanahy masina io izy no mitoetra. Fa le fanahy ratsy indray zany dia rehefa miresaka ny soratra masina manao hoe isika tsy mitolona amin'ny nofo amin'ny raha fa fanapana dia mpanjaka an'izao famaizina zao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Izany avy aty ivelany ilay fanahy ratsy mamitaka. Fa ny fanahy masina ao amin'ilay tempolo ny fanahy masina ao amin'ny faritry ny ati-doha ao. Dia faritry ny ati-doha moa zany ilazan'ny science de l'occidental. Ao zany misy ny fahazavantsaina fahaizana manavaka ny mety sy ny tsy mety. Ary ao ny ara-panahy satria tempolo ny fanahy masina. Dia io zany ilay amin'ny tanyity tontolo ity, amin'ny zavatra raisina avy aty ivelany amitaka an'io. Ary ny tena manimba an'io dia anisan'ny tena manimba azy ny tsy fampin'ny oksizena. Ary ny sakafo hohanina. Ary indrindra ny tsy fahaizana miala sasatra. Ka le miala sasatra tsy hoe miala sasatra ara-batana fa ara-tsaina mihitsy. Ahoana moa no hoe tsy eritreritra olana? Ary izay indrindra. Izany hoe rehefa miala sasatra dia ara-tsaina mihitsy aloha. Adinoy ny olana, adinoy ny alahelo. Fa raha tsy tonga amin'izay dia sy dahoaka. Ary eo indrindra zany anisan'ny tena olana zany dia ny olana ara-panahy. Io moa tsy afangaron'ny olona. Raha miteny soratra hoe izay teraky ny nofo dia nofo, ary izay teraky ny fanahy dia fanahy. Betsaka mantsy mieritreritra fa hoe ara-panahy izy nefa kay ara-nofo. Rehefa miteny ny soratra masina hoe izay tarry ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dia izany io fanahy masina io rehefa mitoetra amin'ilay tempolon'ny fanahy masina dia hitarika ny olona ho amin'ny marina rehetra. Ary andonge hovakitsika ny ao amin'ny Jaona. Jaona toko 4:12. Jaona toko 4:12 dia hovakitsika ny 7:13. Jaona toko 4:12 dia hovakitsika ny 13:13 dia vaky ny teny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Fa rehefa tonga ozy izy ny fanahin'ny fahamarinana, anafaka zany io anala le fiheveran-diso satria io fiheveran-diso ao anaty io ny tena olan'ny olona. Satria fomba fisainana izy io. Mandiso ny fomba fijery. Dia madiso ny fanapahan-kevitra. Dia rehefa diso ny fanapahan-kevitra dia diso koa ny vokatra. Ary izay ny olana amin'izao fotoana. Izay ke mahatonga ny olona mifamaly satria samy manana ny ao an-tsainy. Zany raha mieritreritra ohatr'izao dia tiako hoe izay koa ny eritreritra tsy izay ny eritreritra ny hafa. Dia lasa tsy mifanohy dia miteraka amin'izay ny fifandirana. Ka ilay ara-panahy zany rehefa mahazo ilay fahazavantsaina omen'ny fanahy dia manambara ny ohabolana toko 4:12 dia hiaro anao ny fisainana mazava. Ilay fahazavantsaina izay omen'ny fanahy. Ka raha miteny eto zany zao ny Salamy 3:20 hoe mamelombelona ny fanahiko izy. Dia ilay fanahy masina izay omena anazava ny fisainana ahafantarana ny sitrapony voalohany indrindra fa tsy ny sitrapoko. Io mantsy zao mifangaro sitrapoko sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapoko ny azo avy amin'ilay filana apetraka ty tontolo ity. Ty azo an'izao ty hanana trano tsara tareha, ty hanana fiara tsara tareha, hanana fitafiana tsara tareha, ary te ho tsara tareha ihany koa. Fa tsy izay le izy. Fa le fahazavantsaina izay omeny fanahy masina. Ka raha miteny Jesosy manao izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mandeha amin'ny maizana dia izay indrindra ilay fahazavantsaina izay tarika ao amin'ny marina ahafantarana sitrapon'Andriamanitra dia ahatonga anao na inona na inona toe-javatra miseho eto amin'ity tontolo ity satria feno fitakana izao tontolo izao hoe fitakana daholo eny hoe. Fa zany hoe raha vao tsy seho ilay fahazavantsaina dia tsy ahafantatra hoe fitaka.
fa mahazo zavatra be dehibe ianao fa tsy miasa ireo zavatra be dehibe reo de mihevitra hoe manany zavatra be dehibe nefa zavatra tsisy miasa fa le tena izy a tsy azo ary eo indrindra zany zao hoe le fahazavantsainao omeny fanahy masina zany de anampy anao tsy ho voafitaka fa lay tena izy le tena fiainana ka rehefa toizany io vaky teny io mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy ary zay indrindra tsy misy marina na de iray ary fa samy inona avokoa samy mpanota fa rehefa ao lay fanahy masina izay taridalinao marina rehetra de izao tsy ho diso ny fanapahan-kevitra ary fa tsy ny fandraisana fanapahan-kevitra eo ny tena miteraka ny hoe fa naninona ary ny rain'izao fanapahan-kevitra zao satria raha vao diso fanapahan-kevitra de ny vokany tsy hatsarany fiainana ary iny lay miteraka fikorotanana ao an-tsainao ary hiteraka fahaketrahana ka ny miaraka amin'ny Kristy zany dia tena ara-panatanteraka ndonge ovakitsika ny ao amin'ny salamo salamo 5:9 salamo 5:9 dia zao vakateny Jehova tario amin'ny fahamarinanao aho noho ny amin'ny mpampahory ahy ataovy marina eo anoloko ny anarana zany hoe izy zany no mpitaridalana ka rehefa eketsika hoe izy no hitaridalana de ho hitanao fa tsy ho diso lalana ary ahita famelombelomana ny fanahy mandrakariva de raha vakitsika ny any amin'ny salamo 1:3 andininy 7 salamo 1:3 andininy 7 de zao no vakany teny faharam-bato sy batery fiarovana ho ahy ianao ary noho ny anaranao no hitondranao sy hitarianao ahy ary zay indrindra ao zany izy zany no fiarovana sy azo ianterana tanteraka eo alohan'ny toe-javatra ary mbola amafisiny ohabolana toko 9 andininy 20 de zao ny voalazany ohabolana toko 9 ny andininy 20 de zao ny vakany teny amin'ny alehan'ny fahamarinana izorako de eo amin'ny lalan'ny fitsarana maro tena manome toky anao ny mpahary ary io toky izay omeny io dia anampy anao hiatrika ny fiainana dia verimberina eto hoe mila alainao sary an-tsaina ny teny eritrereto lalina satria ny zavatra anankiray rehefa voaray ka rehefa saintsaina sy eritreretina dia izao hiamazava ao an-tsaina ary rehefa mazava tsara ao an-tsaina dia mitarika ho amin'ny farisendahatra ary rehefa resy lahatra dia mitarika ho amin'ny fandraisana ny fanapahan-kevitra anatanteraka amin'izay fotoana izay dia isy fanavaozana eo amin'ny fiainana vokatry ny teny izay mena andeha hofaranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao ka manasanao anotrika ny lohana fa hivavaka isika vavaka isika misaotranao Jesosy noho ny famindram-po sy ny fitiavanao mbola menao teny indray izay manome antoka anay fa mififikirana sy mifampatoana fiainana eo aminao dia anampy anay ahafana mandray fanapahan-kevitra hanao ny tsara eo amin'ny fiainana ny mpanjakany zoazina zao dia miezaka mandiso ny fomba fijerinay dia tavela any amin'ny zavatra tsy mahasoa izay fa mangataka amin'ny fanahy masina kosa hiasa hanazava-pisainana ka hikatsaka ny mahasoa ka isy fiovana sy fivoarana eo amin'ny fiainanay tsirairay ny mpinonona sy angatana amin'ny nanao Jesosy Kristy mivavaka amen